tsara ihany manao bilan kely ny fonctionnement ao ny misy mety ao ny misy tadiavana fanatsarana misy 2 sections izy ato section ato amin'ny dépistage dia avy ato section ny essai clinique dia équipe anankiray zay ato miara-miasa zay ato mahakasika ny fitiliana manokana zany hoe ny section ny dépistage zany a dia misy ny fandaminana zay napetraka sy natao indrindra handraisana aloha zany ireo olona zay hoe mety mitondra ny tsimikaretina ary misy fambarana retina misy andihana mpitsabo zany a mandray a dia mizaha hoe ohatrany ahoana zay fambarana retina zay mety ho coronavirus ve dia aveo rehefa hitany fa misy fambarana retina ary mety mitondra ny tsimikaretina dia mandalo amin'ny dingana zany hoe manao an'ilay fankana singa hotiliana hanamarinana marina na mitondra na tsia ny tsimikaretina coronavirus ny olona iray ary ireo olona ireo ihany koa dia tonga dia omena fanafody arakarak'izay fambarana retina eo fa mifototra amin'ny atao hoe fitsaboana izay mety ho trangana coronavirus ireo olona atao hoe misy fambarana retina teny efa lasa lavitra ataontsika hoe forme grave dia tsy ety amin'ny village voarako no tsaboina fa raha ohatra ka sanatry tonga eto reny olona reny dia alefa makany amin'ireo hôpitaly izay misy anareo dokotera mpamelonaina manampahaizana manokana amin'izany mahazon'izy ireo ny fitsaboana mifanaraka amin'izany zay indrindra no ampiasantsika ireo fiara voatokana hitaterana marary ireo ambulance zay natolotra ny filoam-pirenena ety amin'ny village voara zay misy efatra izy zany no vonona miandry raha sanatry ka mbola misy olona hoe marary mafy zany ka tonga ety amin'ny village voara tsy fitsaboana no marary mafy akory ety amin'ny village voara fa fanaovana fitiliana olona sokatra 4 ora amin'ny 4 ora fitondra amin'ny fitoandro io centre io ny fandaminana dia napetraka fa isaky ny maraina dia misy fizarana tike mena an'ilay olona mba tsy isy ny fikorotanana ary tsy mba hiandry ela be eo ny olona amin'ny ariva misy fizarana tike ary ny amin'ny alina dia afaka tonga ny olona izay misy urgence na misy famakiana tranga dia afaka mandray ihany io centre section dépistage io tsara mare ihany koa fa rehefa voatily ny olona dia alefa any amin'ny laboratoire LA2M ireo fitilian'ireo ary miezaka ny anatratrarana amin'ny 7 ora ny amerenana ny valiny ary telefonena ilay olona mikasika ny mety valiny zany fitiliana izany hoe averina ihany fa misy fepetra zany lay izy fa tsy lay tranga zay tsika hoe forme grave no makato fa amin'ilay forme tsotra zay zany no arahamaso ato rehefa misy ny faneken'ilay olona antsitrapo arahamaso mandritry ny andro vitsivitsy voatana tanteraka amin'ny tsiambaratelon'ny marary ary ny ekena eto amin'ny comité d'éthique zany efa elaela ny isokafan'ity laboratoire antsika la deuxième ty ahoana ny fahitanao azy hoe amin'ny asa mandehako ina ny olana ina ny vahaolana izay ampiretinao hanatsaratsara kokoa ny fomba fiasanareo ato ny zavatra mitranga aloha zany zao tato ato taorinany nisiny échantillon avy any amin'ny village voire dia tena mafimafy kokoa le asako mitranga zao dia dikan'izay zany misy fotoana zany mbola miemitra kely dia karakely le zavatra fa tsy hoe tsy tarabe akory fa hoe maximum 72 heures aloha ny anjehanay zany aloha raha azo atao zay zany tena mampalay satria le tapa le 62 heures firenena president république ka zao zany mila hita zao fa ohatrany reraderaka nareo donc miezaka ministère fahasalamana mbo avy moa de rasy zany directeur des ressources humaines ijery le vahaolana mifanampiana le olona nampianareo ngamba rapport zay ngamba tokony ataontsika fa io moa zavatra ohatran'io hitanareo tsara ihany manao évaluation chaque fois tsika dia misaotra indrindra monsieur le ministre amin'ny an'izay fanazavana zay satria ilaina mihitsy aloha zay fanampiana kely amin'ny
mpiara-miasa izay mba ahafahany manamafy sy manatombo mampitombo ny vokatra afaka voakany eto. Zavatra tenentsika regny zany mba hoe hoanjaitsika zany tapiro tsy tokony ohatra le 72 heures regny tsika donc tsy maintsy augmenté atsika fa zany hitako fa vizaviza nareo hitatsika tarian'io dia am'izao fotoana zao na ina zany tena besoin nareo am'izao. Mila technicien de laboratoire zay dia raha possible koa dia mbo mila médecin biologiste. Ny antony angatany an'izay dia mba afaka mbo manao alternance amin'le satria indraindray zay amin'ny folo namba 10 maro zany mbo 10 alina vao tafahaly rehefa ny tonga ndray vao maraina be dia reo 7 jours sur 7 zany zay vao reraka alohan'ny fotoana ihany zareo dia mbo misy équipe iray ohatra mbo miasotra alina androany dia tonga maraina indray raha pitsona dia mbo mifandahana hoe zahay raha mbo manita effectif. Koa mbola manamafy ihany zany zahay ny fampahafantarana fa ilay toerana natao hitiliana ny valanaretina coronavirus dia mba ireo olona izay misy fambaranaretina ary ayahiana ho mitondra izany tsy mikaretina zany no manatona ho zan'ny dokotera ary anaovana le fakany singy hotiliana. Hitatsika tsiny ny aty amin'ny laboratoire et la deuxième mety andro be fa miasa andro miasa alina ireo mpiasan'ny fahasalamana ary miezaka ny ministera miaraka amin'ny fiadidiana republika manatsara n'izay atao hoe condition de travail sy miezaka mitady olona hanampy zay kanefa mba ahafahana manome ny valan'ilay fitiliana ao anatin'ny fotoana haingana dia mba ilaitsika izay fiarah-mientana sy atao hoe fahazahoana tsara ny zavatra tiana atao zay satria raha mivaly aingana ny fitiliana zay atao dia fantatra aingana zany hoe mitondra ny tsy mikaretina sa tsy le olona dia hitatsika nanoizana ny fandraisana tanana andreo olona reo fa raha ohatra kosa tsy hoe mirohatra daholo ny rehetra na tsy mitondra ny tsy mikaretana dia hitatsika zany fa mety hitombo ny fotoana havitan'izay fitiliana zay ka ireo zay misy fambarana retina ary tena mitondra ny tsy mikaretina dia lasa isy fiatraikany zany ny fahataran'ny fandraisana tanana azy. Raha ny zavatra hita ihany koa amin'ny fandalovan'ny olona eto amin'ity fitoerana amin'ny fitiliana ety dia maro ireo olona izay tsy misy trangana retina tonga mitady amin'ny fitiliana ary maro koa ireo olona izay alefa ny orinasany aka certificat mba ahafahany miasa kanefa tsy zay no antom-pisin'ilay itovitovy fanaovana fitiliana io ary mba entanina ireo tokona orinasa nareo toeram-piasana izay maniry ny mpiasany tsy maintsy hanao ny dépistage ety amin'ny centre de prélèvement ity mba tsy eritreritra hoe ahazo an'izay taratasy fanamariana mandeha miasa izay satria tsy zay ny antom-pisin'ny ty centre ity.